Eny ary dia falimera-panao indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy androany izany manaraka ny fotoam-bavaka iarahana moa amin'ny Église évangélique Saina izay mivantana eto amin'ny Facebook sy amin'ny radio fandresena. Saotra an'Andriamanitra isika sady mankasitraka azy ny hafasoavany afaka miaraka aminao mpisoraka ihany koa mpanompon'Andriamanitra Bishop Dr Patrick Andrianarivo sy Révérend Fara Andrianarivo izay manome sehatra sy manendry mba ahafahako miaraka aminao amin'ity anio ity. Dia tsika mevonahitra an'Andriamanitra androany. Mila fananomana fonao ianao tsika ianao hivavaka. Saika ianao n'aiza misy ianao anandran-tanana ianao mifatoa androany afaka mikipy ianao andeha tsika mesehatra amin'ny fanamasina sady hiteran'Andriamanitra. Tsika ianao tena hivavaka. Raha eo mankasitraka izay androany. Androany izay tia mevonahitra anao Andriamanitra. Misaotra izay ny amin'ny fahafahana izay ahafahanay Andriamanitra mivavaka mandray ny teninao ahafahanay miteranao androany. Androany izay mamesehatra anao fotsiny. Androany avelanay ianao hisandratra avelanay ianao hitarika anay androany. Mitenena aminay andro amin'ny fanamasina. Ny olonao ny ahita fionana aminao androany. Dia tario izay fanamasina misandrata raisy ny toeranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Isika anao antiry hoe Tompo ny herinao amen zao rehetra zao. Mba ho hitanay ny voninahitra ao androany. Hiasa eto aminay. Totsika mifotsika rehetra ty androany. Halleluja. Halleluja. Tsika anao tena hivavaka ao anatin'izany. Totsika tokiram-bavaka izany izany androany. Hiandrandratsika amin'ny fanany rery any. Yesu ani Yesu
kafanao masiny fona sy ny fananay androany dia ahitanao isandratra izay androany Andriamanitra halleloia itsika mbola mevonahitra an'Andriamanitra toy ihany tsika ao anatin'izany andrandra azy ilazao izy kafo masiny fonay androany fa te ahitanao isandratra izay androany halleloia itsika iarahira hoe sakafo masiny fo Skafini masoni fuktu Skafini masoni fu Te aitanau Te aitanau Dove funore sani androani Oh Skafini masoni fuktu Science Skafini masoni fu Te aitanau Te aitanau isanda ciao Haitana isandatra Eu am desafiado e ananau Andutsake si fiti Hira masinani tupu Haitana isandatra Eu am desafiado e ananau Andutsake si fiti Saira Let's get on for lunch. Scruffing in my sunny foot, heroines. Hey, scruffing in my sunny foot. Oh, I don't know. Let's get far scruffing my sunny foot. Scruffing in my sunny foot, scruffing in my sunny foot. I don't know. Aitano isanda ciao Aitano isanda ciao Eu am desafiado e ananau Andrutsa que se finti Hira masaya Aitano isanda ciao Hira masaya drats Hey Eu am desafiado e ananau Andrutsa que se finti Hira masina Halleluja sendra doa tananao andelantsika androny masinisy Masina ny tompo Masina ny tompo Masina ny tompo Te ahitanao ao zay andro averitsy Oh Masina ny tompo Masina ny tompo Masina fonore giant Halleluja Te arilazay amy masinisy Halleluja Masina ny tompo Masina ny tompo Masina faratsy Halleluja Irao ihany hoe masina Masina Sandrata androany Kameno na fiderananao Kameno na voninahitra androany Dia nirina indrindra dia anao sy ny voninahitra androany Andriamanitra Halleluja Oh halleluja Rehtsika fotsika rehetra Tompo misy sandrata amin'ny avo indrindra Tupo mi sandrata mi Ni avo indrindriana Ka ny fiderananay Haneranay
irentsika farany. Halleluja. Tompo misandrana. Sandrato fonao rehetra izy androany. Tompo misandrany ny avindry tianao ka ny fiderananao ka ny fiderananao hamerana ny tany. Tompo misandrana androany. Hey, tompo kisewani ni falebia sana so yandroany kan vonaitrao. Amen wana hitra. Amen wana sao ifatompianao fatompiana sy andriamanitray. Halleluja. Farany kan vonaitrao. Amen wanay fatompianao ka ny voninao hitra. Amen wanay fatompianao sy andriamanitra. Halleluja. Misoran'Andriamanitra ny fanatrehany androany. Isika may voninahitra an'Andriamanitra hita anaty fandarana manaraka isika. Halleluja. Mina fatafiditra tsara indray ianao tao anaty fiderana hiditra avy hatrany tsika ao anatiny isan'andro mahafinaritra. Alahady 12 Aogositra miaraka amin'ny Révérend Fara Andrianarivo tsika androany. Ozy ny lohahevitrintsika androany hoe omen'Andriamanitra zavatra tsara maro ianao. Omen'Andriamanitra zavatra tsara maro ianao. Halleluja. Genesis 5:12 no nakana ny fampahirezana ao anatin'izay. Ozy izy hoe rehefa afaka zany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama, izao no ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Dia ozy ny fanazavana eto hoe mba hahafahanao mahazo aingana ny tianao ambara ao anatin'ity lohateny ity hoe omen'Andriamanitra zavatra tsara maro ianao, dia mamela ozy izy Révérend anome anao tika teny amin'ity andanin-tsoratra masiny ity amin'ny teny vahiny. Ozy izy hoe after this Abraham has a dream. God spoke to Abraham in this dream. God said, don't be afraid, Abraham. I will keep you safe and I will give you many good things. Raha tsika amin'ny teny malagasy zay dia ozy izy hoe taoriany zany nanonofy Abrahama. Ary Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama tao anatiny nofy io hoe hoy Andriamanitra, aza matahotra ry Abrahama, izao hiaro anao mba tsy herendoza ary hanome anao zavatra tsara maro dia maro aho. Izao sy anao mahalala fa Abrahama dia efa maty, ary izao sy anao zao no zanak'Andriamanitra. Taranaka Abrahama amin'ny finoana zasy ianao, noho izany hoaisy ho anao indray ty teny ty androany. Manome anao nofinofo goavana indray ny tompo eto, ary inoy izy, aza matahotra ozy fa izao hiaro anao tsy ho herendoza, izao hiaro anao tsy ho azo ny ratsy, tsy ho azo ny loza, ary hanome anao zavatra tsara maro bea. Inona daholo no zavatra tsara izay azony Abrahama tamin'izany, fa izay ihany koa no azonao zao. Voalohany indrindra fiarovana. Amin'ny dika teny malagasy indray dia ozy izy hoe izao no ampinganao, izany hoe fiarovana ho anao aho. Ka na inona zany natsipika an'ilay ratsy, na inona lefany, mety aretiny zany, na loza, na ady, na fanaratsiana, na fandravana, mety korotana zany, mety fampisaviana zany, na fampahatrana, mety korotana na fandemetsaina. Ninina izay zavatra ratsy rehetrarehetra ka sain'ilay ratsy fanahy atao aminao, dia Andriamanitra no miantoka ny fiarovana anao. Noho izany azo antoka fa tsy hisy loza anjoanao, tsy hisy
ozy izy hoe na isy arivo lavo azy eo anilanao, iray alina eo akavananao, hijery maso fotsiny ianao fa tsy hatra aminao zany. Mila mahita an'ilay miafina rehetra zasy ianao ary malala ny zavatra rehetra, fa io no miaro asenao. Noho izany, na misy olona aza mitady amorona atota ny taratasy mihitsy entina handravananao, vao miainga tahaka tonga zany de ozy izy hoe vao miainga zany de ho tahaka mibozaka maniry eo an-tampon-trano, malazo tsy misy manongotra satria hitan'Andriamanitra meloha ny faharavany. Tsy vitan'izany fa ozy izy hoe ny baiboly amin'ny teny malagasy de manazava tahaka izao ihany koa hoe izao ny valim-pity lehibe indrindra ho anao. Inona tokoa moa zany ny soa ananantsika azo oharina amin'Andriamanitra? Trano ve? Laza ve? Volana olona? Fiara ve? Tany sy voninahitra ve sa inona? Tsy misy afaka ampitahaina aminy. Fa na mety ho azonao ary zany rehetra zany rehetra izay rehetra iritsika, mihoatra izay nofinofisitsika, amin'ny fotoana tsy misy an'Andriamanitra eo amintsika, afaka ravain'izany rapitso ihany isika. Tsy misy mahavonjy atsika izany. Izy no mpanolontsaina atsika, izy no mpampahery, izy no mpitarika, izy ny mpanasitrana, izy ny mpiaro, izy ny mpiady ho atsika, izy no herintsika. Izy ihany koa ny fifaliana, fiadanana ary fahasambarana ho atsika. Izy ny fahendrena ary izy ny zavatra rehetra ilaitsika alohan'ny zavatra hafa rehetra. Inona ihany koa ny zavatra tsara izay azon'i Abrahama mba ahafahanao manainga ny finoanao, ary mila inoanao koa fa ho azonao tany, volamena, volafotsy, zanaka maro, biby fiompy, mpanompo maro, fandresena tamin'ny ady rehetra, arena sy volabe, loharano maro be ary maro samihafa. Zany rehetra zany de azon'i Abrahama avokoa. Ianao ihany koa mila mino fa afaka azo an'ireo soa rehetra ireo zasy ianao, afaka azo an'le tany, trano, arena be, loharano maro zasy ianao, mpanompo maro, ary zay rehetra nofinofisinao zay mbola tena irin'ny masonao ho jerena, afaka ho azonao zany. Miomana ary, aleloia, miomana ary ozy mpanompon'Andriamanitra, miomana ary fa omen'Andriamanitra zavatra tsara maro de maro be ianao, fandresena ho azonao, fifaliana sy fiadanana ho azonao, fiarovana ho azonao. Aleloia, mila mino zasy ianao, aza mijery ny condition manodidina fa ino izy lazain'ny mpanompon'Andriamanitra. Raha manaiky ary ianao de andehantsika hiaranao fanekempinoana, za nonona ianao amerina amin'ny fandresen-dahatra any misy anao any. Hitady ianao isan'andro tsy afa-miaina tsy misy anao, tsy te hiatrika andro tsy misy anao fa ianao no heriko, ianao ny fiainako, ianao ny loharaniko, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny sainy lalantsika miainga amin'ity isan'andro mahafinaritra androany ity de ozy izy hoe mila zavatra roa lehibe izay nambaran'Andriamanitra fa omeny ianao, mariako tsara, omeny ianao. Ary ny sainandreo manalantsika kosa dia ao amin'ny Salamo 1:12 izay mivaky toy izao hoe: hoy izao ny amin'i Jehova, tompoko ianao, tsy misy soananako azo oharina aminao. Haleloia. Aoka tsy misy zava-dehibe akoatra an'Andriamanitra eo aminao, fa ny zavatra rehetra tsisy an'Andriamanitra mety ho ravarapitso ihany. Mino fanandray zavatra indray ianao tao anatin'izay isan'andro mahafinaritra izay. Iroso amin'ny fandarana manaraka isika. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray ny amin'ny fahasoavana meny andro any afaka hitondranao amin'ny fotoana izay nisan'ny sarobidy amin'ny fihaonana amin'Andriamanitra dia ny fotoana ny fanomezana sy ny fitondranany fanaritra izany. Makasitraka an'Andriamanitra ary makasitraka ihany koa ireo mpanompony izay mifidiny ho ampitarika sy ray aman-dreny ao anatin'izao fiangonana izao dia Bishop Patrick sy Révérend Farandrianarivo izay manome sehatra anay afana mivelatra ao anatin'ny asa fanompoana, ary indrindra amin'ny fatokisana feny izay omeny anay afaka mindrana izao pilipitra masina izao. Ary makasitraka anao ihany koa manaiky indray mbola miaraka aminay eto amin'izao fotoana maraina izao. Ny tenin'Andriamanitra izay entiko anao androany ao amin'ny
fanatitra dia ao amin'ny salamo faharoamby folo am'zato, salamo faharoamby folo am'zato, vakitsika amin'ny andininy faharokatra amin'ny fasivy. Nisitsika dia mila manao zavatra amin'ny fatakarana. Ity tsy resaka hoe manome fotsiny dia zay, fa tokony misy valiny, tokony misy retour, tokony misy ny tambony ao anaty izy. Tsika tsy sanatria akory hoe mila zavatra amin'Andriamanitra, filan-javatra, fa manao amin'ny fatakarana. Nefa aky koa aminaran'i Jesosy rehefa hitanao. Aleo ataontsika hatramin'ny andiny voalohany mihitsy. Aleloia, sambatra ny olona izay matahotra an' Jehova sady makasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambonin'ny tany ny zanany, hotahina ny taranaky ny marina, fananana sy harena ho ao an-tranony, ary ny fahamarinany aritra mandrakizay. Ao amin'ny maizina no hipisahany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fosy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra, tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy, fa tsy angozozo mandrakizay izy, ho tsarovana mandrakizay ny marina. Tsy mba manahinahary elozy izy, tafatoetra mahatoky an' Jehova ny fony, voatoana ny fony ka tsy atahotra izy mandrapifaliny mahitany amin'ny mpandrafy azy. Eto le zava-dehibe. Ozy izy hoe namafy izy, eny nanome ho an'ny malahelo, ny fahamarinany maharitra mandrakizay, isandratra ambonin'ny tany, sandratra ambonin'ahitra ny tandrony. Aleloia. Hitanao, isika raha manao fanatitra, tsy hoe sanatrian'izany atao afafa fotsiny eny, fanaovana fitoriana filazantsara. Raha misy tena mampalahelo dia mila azonao tsara, fa ny olona tsy manana an' Jesosy, olona tsy matahotra an'Andriamanitra, olona mandeha amin'izay tany kibony fotsiny. Fa eto dozy hoe le taranaky ny marina, taky ny ao anao moa le taranaky ny marina, isika izay novonjena, isika izay nomena fahasoavana, iny ny filazantsara. Dozy hoe amin'ny fotoana amin'izay reny taranaky ny marina reny, mamafy ozy izy ho an'ny malahelo, zany hoe ho an'le mbola tsy nanana an' Jesosy. Dina zavatra mitranga, ireo zavatra ny teneny teo, ho tahina ambonin'ny tany ozy izy ny zanany, ho tahina ny taranaky ny marina, fananana sy harena no ao an-tranony. Wow! Dia zareo tsara ry amin'ny toizantsika afaka vakianao le izy rehefa avy eo. Fa eto amin'izay ny tena zava-dehibe, isatra raha amboninahitra ny tandrony. Ny dikany hoe tandroka dia autorité. Dikan'izay amin'ny fotoana ianao mameo amin'ny malahelo, mampisambotra an' Jehova ny tena marimarina koa, dia zao asandratra Andriamanitra ny autorité ianao, ahatonga anao afaka manapaka. Raha ny tena marina koa ny baiboly ngeny efa milaza an'izany, ozy hoe ny manan-karena dia hanapaka ny malahelo. Dikan'izay omen'Andriamanitra opportunité indray ianao, mbola afaka hisandratra ambony ray. Aleloia. Amin'ny fatakarana mamafaza androany, amin'ny fatakarana mamafaza androany, fa samy teny ianao ahako fa Andriamanitra afaka mampitombo an'io, ary ho tahina ozy ny taranaky ny marina. Dikan'izay tsy mijanona aminao ihany ny fitahina, tsy mijanona aminao ihany ny autorité, tsy mijanona aminao ihany ireo fahasoavana be dehibe, fa hatrany amin'ny taranaka ao mihitsy, taranaka arivo mandimby. Aleloia. Mba jereo tsara i Abrahama rehefa namafy indray mandeha any Isaka, dia jereo tsara ny taranaka novidin'Andriamanitra ho an'ny Abrahama, izasy ianao. Aleloia. Androany taovy amin'ny fatakarana. Raha tea anao izay fanatitra izay ianao dia tonoko aminao ireto laharatarby ireto. Raha ny volany ataonao dia 034 81 984 83. Averiko 034 81 984 83. Amin'ny vola anankiray hafandray 034 85 604 04. Averiko 034 85 604 04. Raha ery monnaie kosa dia 033 02 092 30. 033 02 092 30. Raha orange monnaie kosa dia 032
97 096 84. Averiko azafady 032 97 096 84. Mino fa voarainao zay a mandra-panaonao any zay fanaritra izay a sy mifanaovanao a zay fanaritra zay de andeha hiditra anatina fiderana anankiray tsika melohan'ny tondratsika ambavaka ny fanaritra zay nataonao amin'izao fotoana izao dia hiditra amin'ny fanatritsika mandra-vitan'ny fanatitra dia andehitsika anao antira ty mamafazavo mamafazavoa kazamba malaina fa tsy fantatrao le zalovamona naminy mariva naminy malaina mamafazavoa tsy mijanona matukiare isi amboana uana uanye matukiare isi amboana uana uanye mama fazavua fazamba malaina fatsy fantatraore zayovanona namini ariva namini araina mama fazavua tsy mijanona matukiare isi amboana uana uanye matukiare isi amboana uana uanye matukiare isi amboana uana uanye matukiare isi amboana uana uanye. Ivavaka aritsika nefa melohan'izay averiko indreo mandeha ihany le laharatarby sendra mbola tsy voarainao tsara le izy na zay ianao vao tafiditra tao anatin'izao fotoana izao ay mivola misy anankiroa izy reto 034 81 984 83. Averiko indreo mandeha azafady tompoko 034 81 984 83. Ny faharoa indray 034 85 604 04. Averiko azafady tompoko 034 85 604 04. Raha Airtel Money kosa dia 033 02 092 30. Averiko azafady tompoko 033 02 092 30. Raha Orange Money kosa dia 032 97 096 84. Averiko azafady tompoko 032 97 032 97 096 84. Kosamimo kosatria moa efa samy natotosa izay fanaritra izay tsika dia manasanao andeha hivavaka tsika ho amasinina ny fanaritra zay natolotra teo. Raha io amin'ny naran'i Jesosy no ankasitrahana fenanao ny amin'ny fahasoavana lehibe, tombontsoa lehibe no menao anay Andriamanitra afaka nitondra izao fanaritra izao. Mankasitraka satria nomenao anjara feno izay afaka anana afaka anome amafy ho an'ny malahelo ary ampisambotra ny malahelo. Ianao nefa nyteny fa ho asandratra amboninahitra ho ianao nitandroky ny marina. Mankasitraka satria fantatray Andriamanitra fa ampitombo ny autorité spirituelle anay indray ianao ahafahanay mifehy zavatra maro. Ary ho salama sy ambinina ny fanahinay dia ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ihany koa zay. Mankasitraka no sady Andriamanitra ny amin'ny
ery zay nomenao anay na ahafahanay avory arena da io manokana raha ny poketra sy ny posy ny tokantrano zay namafy ho an'ny fanjakanao ary eo ka mba hanapo andray avy zato eny ny tsirairay avy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tonga fotoana ihany koa fana misy hatrany amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika mialohany andraisana ny tenin'Andriamanitra ka manasanao hiara idera aminay amin'ity hira fiderana anankiray ity tena sokafo ny fonao ray manontolo sokafony aminao rehetrarehetra dia tiako ianao hira tiako ianao hijery an'Andriamanitra irery andro laza hoe Adonay dia raika ianao. Adonai, direi chianao, fa panzak, sarindrinjanao, masina si maerinyanarnao, nyanaranao temandrakizai. Adonai, direi chianao, fa panzak, sarindrinjanao, masina si maerinyanarnao, fanzakanao temandrakizai. Adonai, direi chianao, fa panzak, sarindrinjanao, masina si maerinyanarnao, fanzakanao temandrakizai. Rofonao rehetrarehetra zany. Adonai, terainay tokoa ianao, direi chianao, fa panzak, sarindrinjanao, masina si maerinyanarnao, fanzakanao temandrakizai. Tiako ataonao vavaka zany. O Adonai, dia rainay tokoa raha ianao, tsara indrindra raha ianao ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka mifeny zao zavatra rehetra zao, ianao ny maefa ny zavatra rehetra, tompo ny zavatra rehetra, tena sy mankalaza ny anaranao zay. Amendrika an'io dia raina tokoa ianao ary miankohako eo an-tongotrao izahay satria tsy misy afa-tsy anao rery andry sy natoy zao anay. O iteranao zay, no iterana asika Adonai, Adonai. Adonai, direi chianao, fa panzak, sarindrinjanao, masina si maerinyanarnao, fanzakanao temandrakizai. No fonao faran'izany. Adonai, direi chianao, fa panzak, sarindrinjanao, masina si maerinyanarnao, fanzakanao temandrakizai. Fanzakanao temandrakizai. Avindrindranauriraio
izay miankokeo atongotra havindry janao rirayo kamitsao hanao zay zovemo no mitovy aminao izay miankokeo atongotra tiako averinao fonao zany havindry janao rirayo kamitsao hanao zay zovemo no mitovy aminao oh izay miankokeo atongotra miankokeo tongotra tokoa izay ray ianao ny Andriamanitra lehibe indrindra ianao ny Andriamanitra be fitiavana ianao ny Andriamanitra nanome anay fiainana ianao ny Andriamanitra niaro anay tao anatin'ny avinay rehetra ary amin'izao arety mandringa ny saoko ianao mbola niaro anay homanda hafa manodidina anay ka tsy misy aretina anakaiky ny lay anao satria ianao ny momba anay miankohako eo tongotra ho izay miankohako eo ambany elatra ho izay miankohako eo ambany tananao izay anomino izay fa tsisy na inona na inona azo anay ana misy anarivo avy eo kafisankafananay na iray alina lavo aninanay dia tsy atahotra izay satria ianao ny momba anay miankohako izay amin'ity androany ity tena nokatra ny aminay rehetrarehetra izay tena ilaza fa ianao reny ihany ianao reny ihany afaka hiaro anay halleluia miankohako eo tongotra izay miankokeo atongotra halleluia tika anao tena hitehaka ho an'Andriamanitra na iza na iza misy ianao mite hafa ho an'Andriamanitra ao anatin'izay ny andraisanao mpanompon'Andriamanitra afampahirezana anao amin'ity androany ity halleluia filazantsara moa ty toko fahatelo manitsika vetifety raha isika amin'ny andininy fahina amby folo sy ny fahafito amby folo ey ny kely indrindra hitranga dia manolo garde-robe ianao efa ela loatra foana ny akanjonao rekina mitena ny teatsy omeo ny olona zay mila azy za tsy tena hoe sahirana omeo fotsiny zay mila azy ahitanao amin'ny herin'ny androany tsy ohatry zao tsony ianao no tsy ohatry zao tsony ianao be da be ny vehivavy diolakolana ny volony miloko ny sasany nanapaka ny sasany telekinao ohatra ny tsy ho fantatra anao amin'ny herin'ny androany raha azoko tsara zany
satria akaformafa mihitsy ny fitahin'andriamanitra zay na ianao aza anao sekoly baty tamin'ny fifaliana halleloia aloha ho azonao hoe fa inona ny antony matotoko fahatelo andiny enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo tsy mitoritena ampiorakoraka anao fa mataonao mioraka tsy hoe satria le zavatra teneniko mampioraka misy zavatra ty anaty fanahiko lasany aminao zao nolazainy ary raha vao natao batisa jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hita ny fanan'andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny ary nizao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako zay sitrako eno tsara vita batisa jesosy teto rehefa vita batisa jesosy dia nisokatra ny lanitra dia nidina ny fanamasina nosy baiboly hoe tahaka ny voromailala baiboly tsy nyteny hoe dia nidina ny voromailala zay antsoina hoe fanamasina tsy zany ny teneniny fo zay dia nidina ny fanamasina tahaka ny voromailala rehefa mandika ka ny eritreritra hoe fa maninona moa no tahaka ny voromailala fa maninona tsy biby hafa ohatra hoe mba tahaka ny ondry tsy manidina maninona tsy tahaka ny vorona hafa maninona tsy tahaka ny bolongany raoana ohatra tamin'ny testamenta taloha na bolongana hafa fa maninona fatatrao inona ny antony andriamanitra rehefa hitahanao le zavatra endrasanao dia akan'le forma tediavinao saiko nazonao tiako tenena anaty ny antony mazy dia zao misy olona tsy mino mihitsy tsy anao le resahako fansasana fa andriamanitra efa nitahanao fa saingy zao le fitahina mbola tsy miseho fa mbola ao akibo ao ny tenako an'izany jesosy dia nilaza rehefa mivavaka ianareo dia ataovy toy ny efa nahazo dia hoana nytoyany dia ho azonareo zany hoe misy mahazo anankiroa eo amin'le mahazo voalohany mbola tsy mijoro vavolombelona ianao fa amin'le mahazo faharoa vao mijoro vavolombelona ianao satria le amin'le mahazo voalohany mbola natikibonao ny fitahina fa amin'le mahazo faharoa efa miseho manifesta ny fitahina ka ny olona tsy rototra amin'izay anatin'ny kibonao baiboly ohatra amin'azy amin'ny efesana toko voalohany ka nandeha ny fahatelo hoy izy misaotra n'andriamanitra ray tsika zay nitahtsika tamin'ny fitahim-pana rehetra any an-danitra zany hoe ny fitahim-pana rehetra efa nomena andriamanitra atsika efa nitahtsika izy saingy zao nefa ananatsika le izy fa tsika mbola nanan'olona vola tsika mbola mandeha tongotra mivavaka indraindray tsika mbola tsisy rakitra indraindray tsika mbola le zara le misy aniny teniny foana isolosoloana lava eto efa nahazo ianao fa mila le mahazo fandroany satria le mahazo fandroany ila hita masony olona rehetra ho zay ataovy tony efa nahazo nareo dikan'izay zany tamy ianao nivavaka dia efa niaino andriamanitra ary efa namaly andriamanitra ary efa oke ny fangatahanao ary mety misy anareo zay efa nandray dingana hafa mihitsy satria efa sura ianao falasanao le izy mety ohatra hoe zavady misy vola be ny andrasanao dia efa tena hoe oke le izy dia noho ny amin'ny vola io tetety taman'olo ianao mpina vola ohatrao fa misy vola natsaka ohatrao fa raha votonga to di tan ary mety efa niengage tena tamin'ny zavatra maro ianao satria ianao efa sura ny natinao any fa azo le izy fa saingy zao mbola tsy tena azo eny an-tanana le izy fa mbola azo ao akibo zany hoe taminao nivavaka dia mino ianao fa nahazo ho jesosy hoe ataovy toy ny efa nahazo ianareo dia ho azonareo zany ka le ho azonareo fandroanao tsy hoe mahazo fandroanao akibo eo amin'izay ny manifestation avalombavaka ny olona tsy mahita zay zavatra voarainao ao amin'ny fanahy ohatra vavaka mba ofeny fanamasina ianao na ianao no mivavaka dia tena rainao fa feny ianao fa anao tsy mahita zay zavatra mameno anao any tsy haiko nazonao diako tenenina vavaka ianao mba hiteny aminao ny tompo teniteny taminao mangingina ny tompo mety tamin'ny nofo ianao rery na ny nofo tao
de tao anatin'io fa andriamanitra miteny fa misy zavatra trobotranga de ho azonao le ohatran'izao ary efa nakeko zany ohatran'ny solomona nanofo solomona hoe angatao zay tianao fa omeko anao zany to solomona hoe meo foendry saina mazava tsara fa ako mitsara olona to andriamanitra efa nomeko anao zany hatramin'izay tsy nangatanao fa na de men'andriamanitra azy zany tsisy nahita izy rery nanofo tao zany hoe tamin'izy nivavaka de fa azo nyvalim-bavaka fa na de azo aza nyvalim-bavaka tsisy mahita zay valim-bavaka ohatra asianao nivavaka de fa niteny ny tompo nahazo faminaniny nahazo teny nahazo fahitana nahazo confirmation tanaty fanahy renao fantatrao fa efa okela izy fa mbola tsy mitranga hita maso tsapa hitanana la izy zany hoe mbola tsy niso manifeste le zavatra ka andresako anao ny ariva tsy hoe mivavaka mba azo ianao efa nahazo ianao fa andresako anao ny ariva le azonao io hitranga am'izay telekinao tady dio tsara fa sao de tso dadidinao amin'ny herinandro any alleluia doia hoe nidina tamin'i jesosy ny fanamasina fa tsy nidina de izy rery nahatsapo ohatra tsika rehetra mivavaka de samy mahatsapa tena de lefa marava vo mifantany ino natsapanao teo na nahoana le fotoanao teo tena natsapa hery be mihitsy ahako de nao mahaina hoe natsapa fa tsisy natsapa zay tsapanao ka raha tamin'ity de mandeha ty nidina tamin'i jesosy ny fanamasina fa tsy naka forma ny fanamasina de tsisy nahalala fa feno ny fanamasina jesosy amin'ity de mandeha ty tsy voromelala ny andrasanao hidina aminao telekinao ny rosinao ny andrasanao ho tonga eo aminao le range rover anao tsy haiko so ny tiako tenenina aminao na ahoana na ahoana le villa F6 ho anao miaraka amin'ny piscine ao anatiny telekinao tsy voromelala ny ilainao hitan'ny olona androany le promotion anao any ampiasana mila hitan'ny olona le taratasy tonga eo ambony latabatra fa hainao ndray zao sefo mahainao avy anao azafady telekinao tsy voromelala andrasanao hidina aminao eto zao raha voromelala mety de izy ny olona vorona nidina teny anao sy ny tonga teo aminy fa mila hitan'ny olona le fanamasina nakao aminao mila hitan'ny olona le faminanina tanteraka aminao mila hitan'ny olona le anao na hen'ny tompo tany amangingina mila hitan'ny olona le révélation ny to anao tao anaty toroteny le fantatao fa anao anaty fananao le izy zao fa mila hitan'ny olona eny tananao am'izay le izy zao mila hitan'ny olona ny taratasy ny contrat anao le amina miliara ty le zavatra ty mila hitan'ny olona fa azonao ny visa lasa ny andafy anao miaraka amin'ny asanao ity ny contrat anazy zay vola be tsy resaka 1000 € na 2000 € na 4000 € non tsofokana am'izay se manifeste le anao aya zavatra miseho tsapahitanana fa tsy fahatsapana mangorovitsika efimbetsaka anao ny natsapa efimbetsaka anao ny naheno efimbetsaka anao ny malala fa miteny aminao manokana andriamanitra ary ho anao zany teny zavo fantatro mihitsy hoe zaza ny teneny zavo ho anaza ny fitahiny zavo razoko zany aminaran'i jesosy fa saingy mbola tsy tonga ny fotoana manifestation ka etsika tsy miresaka fandraisana miresaka manifestation na fietsea de tahaka zany tamin'ny andron' jesosy tsy maintsy naka forma ny fanamasina mba hahafantaran'ny olona fa tsy izy rery natsapa azy tao fa tena nameno azy ny fanamasina hoy amantsy anao teo araveriko ny teniko ninona le karazam-pitahina de davinao ary efa nyteneny ny tompo aminao aoka am'izay etsika le izy aka le forma le nindrasanao amin'ny ara jesosy raha vady le izy tongava aminao amin'ny ara jesosy raha zanaka le izy tongava aminao amin'ny ara jesosy raha asa le izy tongava aminao amin'ny ara jesosy raha vola le izy tongava aminao amin'ny ara jesosy fa itino herinandro zay na tonga ela be vao nandeha nitoroteny androany mbola lomantao fanaelaela mihitsy a fosy mitompo ela zao am'izay fa tonga ny fotoana manifestation tsy haiko na tokony andihanao na ahoana fa raha izany mahainao an'izany zaka tonga ny fotoana halleloia
hoe alleloia. Nafaly ny devolo na tsy faly, nafaly ny mpiala na tsy faly. Ity ny herinandronao, ity ho any herinandronao, ity ho any herinandronao. Alleluia, alleluia, hoe alleluia. Mahindopo ao anatin'izany teny zany betabe ny marary sitrany eto zao. Misy fivotosana manjavona amin'izao fotoana zao, satria maka forma ny fitahinanao, manomboka mitanga ny fagakana. Alleluia. Tenekinao tonga ny fotoana manifestation any, tonga ny fotoana manifestation any, tonga ny fotoana manifestation any. Le taratasy endasanao, le financement endasanao, le trano davinao, le contrat endasanao, le volana endasanao, le vadiny endasanao, le visa davinao, le contrat ho aleasa ny ilainao, le fanasitana ny angavinao atompo. Tonga ny fotoana manifestation. Alleluia. Afa baraky satana avy amin'ny tanao Andriamanitra. Ie, tsy maintsy maka forma le izy, fa raha zany tsy hitan'ny olona. Zay fafenofana masina hatramin'izay ny raisinao zay, reo profesia ny raisinao hatramin'izay, reo Fotoam-Bavaka renao tanatinao hatramin'izay. Tanao hoe mety rehefa tokony hijanonao akibonao fotsiny le izy. Non, tsy fotoana zantso zao, fotoana etsehana izy zao, fotoana hipitanina izy zao, fotoana kana izy forum zao, fotoana tokony olona rehetra hivanaka fa sokatra ho anao lanitra ary mitanao Andriamanitra. Le zavatra tianao atao amin'ny desambra, fin novembre efa vonona ny zavatra etra. Alleluia. Anjara mpiala anao ndre zao no mitomany. Anjara an'zareo ndre zao tsy mivoaky ny trano. Ohatra ny anao niatra mafy tao an-trano, mivavaka sy tia hita olona fa mafy loatra ny adinao. Anjara fahavao zao midy an-trano, fa ianao amin'izay no mivoaka. Hoetan'ny olona etra ny Andriamanitra mitanao, ny Andriamanitra manafaka anao, ny Andriamanitra nanasitrana anao, ny Andriamanitra namely ny tadavinao. Ity no herinandronao. Alleluia. Oya. Ozy dia nakanendriky ny voromelala. Ny fanamasina. Raha zay ny fanamasina tsy naka le forme, tsy nin'ny olona hoe feno fanamasina Jesosy. Tsy nisy ny java angamba tena hoe mampiresaka iny. Iny mpamita boka hatramin'ny voalohany mihitsy. Fa sofa naka forma, ahitany ny olona rehetra fa tena nameno azy ny fanamasina. Tsika tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra amin'ny tsisy dikany. Nadozy ny olona verisainareo zany zavatra brababababa sarababa zao foana ny teneninareo. Fa amin'ity dia mandeha ty sarababanao hivadika zavatra azo tsy ampahitana. Le fiarana midinao tsy mety lafo amin'ty anam'ty le izy lafo. Sady mahazo tombony be mihitsy ianao. Ayayayaya. Petsaka aminareo ny hifindra trano. Tsy hifindra satria hanofo, fa hifindra satria mahazo. Hifindra ho azy satria mahazo. Tonga ny farantaona tsy renao tsony zany vesatry ny manova trano. Ny fifaliana amin'ny trano vaovao ny ataonao. Ino tsara tsy asan'olombelo zany fahasan'Andriamanitra. Tsy dia karamanao loatra ny mahatonga an'izay fahasan'Andriamanitra. Io le fanamasina maka forme eo aminao. Halleluja. Gavetan'izany toy ny 2:17 hoe ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe avy tay zao any ity no zanako malalako sy sitrako. Ity ohatrany hoe izy tsy ny teny hoe ireto fo zay ity. Fa tahaka ny misy olona be da be ao fanavaha manokana hoe ity anankiray ity. Tekinao aza miadaladala amiko anao fa iza le ity.
averana amin'ny fandroany resy lahatra ianao fa ianao le hoe ity no zanako malalako ity le zanako malalako ity le tena tiako ity le préféréako telekinao mila minamboka anao fa za le ity hoe aya o zay ity ny zanako malalako zay sitrako tsy feo fanamasa tao anatin'ny tsofony jesosy io natanaty fanahy mangina rery tany misaotra tompo fa tena ty inao navelano reny ny olona rehetra ny déclaration lantare manontolo namoaka fehizateny mazava zay sofina rehetra hatramin'ny tsy misy ny tsy mpivavaka ny mpanompo samby sy ny mpanenjika ary ny ten'Andriamanitra sy ny tsy ty azy miara-maheno ao anatsara hoe ity no zanako malalako avy reny dia sady tondroa ny tenanao ity no zanako malalako zay sitako tsy mbola miala aminao ny fankasitrahan'Andriamanitra mbola préféré an'Andriamanitra ianao mbola tena tian'Andriamanitra ianao efa namafaneliko ao Andriamanitra tsy mahatsiaro ny fahadalanao rehetra intsony Andriamanitra androany miteny aminao manokana izy dia tiako averinao aminao ny teniny ity no zanako malalako zay sitako fa ianao ia meloha ny tenenan'izay dia nomeny fanamasina misy forme izy hitanao ny fitahiny hitranga amin'ity herinandro ity mbola profy fandroana sendra tsy mino ny teo aminazy fijaliana ianao fenao le tena teny mainao ve zay tokony hainao aho satria nendray misy olona manontany hoe raha tianao azy Jesosy maninona fiainako ny ohatr'izao raha tena tianao Andriamanitra nahoana mbola ohatr'izao foana ny fiainanay fitaona zay nivavahana voatriny eo ihany eo misy fotoana tena leo Andriamanitra misy fotoana te hamotsy Andriamanitra misy fotoana te hiteny hoe ok zay sa tsy vavaka tsony fa melohany tenenany tiako ianao dia tenao ohatry mpifankaty melohany atongavany aminao miaraka amin'ny je t'aime dia efa misy cadeau any aminy dia inany ataony atony aloha le cadeau zay izy vao miteny hoe chéri o tena tiako ianao zay mihitsy nitranga amin'ity herinaritra izy tenakinao amenao surprise tsara Andriamanitra se manifeste le Fotoam-Bavaka tena tianao amin'ity herinaritra izy ary horeny ny olona rehetra sady hitany olona rehetra fa ianao le tena tian'Andriamanitra iza tsara hoe le tena tiany iza tsara hoe le tena tiany isola hividy tomobile ho anao tsy ao anatabika eo sainao maniny isola amianao tany tsy ao anatabika izy nao possible ave zany ny cadeau avy amina fitiavana tsy nieritreretina ny natongavana tahaka zany le amin'ity herinandro ity izy mba fantatrao fa ny fitiavan'Andriamanitra mbola tsy miova ary mbola tsy miala misy fagagana dia hoenao amin'izay le feo hoe ity no zanako malalako zay sitra manina izy so manifeste ho ala izy eto ny teboka anankiray vetivety misy teboka vitsivitsy resako androany ariva tanao ohatra ny Davida mafy lalovan'ny Davida tamin'ny fiainany aitsika ny tantarany angamba fa rehefa tonga amin'izay ny fotoana hanosorana Andriamanitra azy tamin'ny fotoana zay nanosorana ny ompanjakany Israely io dia teo daholo ny zanak'Kisy zany eny rahalahin'ny Davida ry Eliaba sy ny namany dia rehefa nitrangavany ry Eliaba dia hoe ity ve zany le nosorany Jehova ary na Samuel aza dia niteny teny ity mivositra Jehova fa tamin'ny fotoana izy andeha hanositra dia Jehova hoe non tsy io ka alefazonay fandroa andeha hanositra anay io zay tena ty angamba dia Jehova hoe tsy ka tsy io ndray nitsesy daholo izy rehetrarehetra mandra-patongon' izy rehetra tsisy tsony dia zao ny tenin'ny Samuel tsisy tsony anga reo daholo anga ny zanakao dia zao ny teny hoe tsisy tsony afa-tsy le anankiray zay mbola miandrondry
Hatrizay ianao tsy voaisa rehefa misy fitahina. Hatrizay ianao tsy antsoina rehefa misy valim-bavaka sy fivorina. Fa partirana androany. Raha tsy eo anao tsy manomboka amin'ny fety. Ayayayaya. Raha vao azy fivorim-pianakaviana rehefa ianao tsy eo. Satria ny tenao misy vesatra. Ny antony dia satria hitanao manokana Andriamanitra. Marimarina koa le efa nomeny anao iso manifesta amin'ny herinaratra. Tanao ohatra ny Davida, ahoana sisy baiboly, efa nahita ny Davida mpanompo koa. Zay olona araky ny foko, anao zay atao poky rehetra. Lika zany efa namaly vavaka azy Andriamanitra. Efa nita azy Andriamanitra. Fa mbola tsy iso manifesta izy. Fa tamin'ny fotoana anankiray amin'izay, tsy nosoron'Andriamanitra tany amin'ny mangingina izy. Tsisy tony any hoeto any ary anosorako azy. Dia lasa tany dia hoe anak Jehova mahita ny toe-ponao, za manositra anao dia any amin'ny tsisy mahita any. O Andriamanitra, no. Tany amin'ny tsisy mahita nefa nitenenako aminy. Fa ty amin'ny misy mahita ny manifestation an'ilay niteneniko. Toy izay atsova izy fa tsisy mipetraka eto. Raha tsy tonga izy. Hatramin'ny lahy lehibe 80 taona voasady tsy mipetraka mandra-pahatonga ny Davida. Amin'ny teny mandeha ty ho voasazy mipialina anao rehetra. Reo mieritreritra handeha melohanao. Reo mieritreritra fa tsara anao ianao. Telekinao zay nge tenako anao mila miny anao ny amiko fa tsy fantatrao ny rapitsiko e. Rehefa nentina vany Davida teo Jehova hitino izy. Dia nanositra azy teo imaso ny rahalahiny rehetra izy. Aya. Nga vitan'izany mety ozy ny olona menaka nyraraka tamin'ny lohany iny. Fa niporofon'Andriamanitra le efa naseho ny tao mason'olona fa tsy menaka. Fa rehefa raikitra ny ady tsisy naharesi ny resin'ny Davida naray azy. Navela mihitsy ny maramila rehetra sy ny elita rehetra nandritra ny 40 andro. Isafidy aiady asatsy. Nomena occasion aka décision sy androbaka ny fitahina. Fa tsy sa. Fa Andriamanitra hoe ity anankiray ity nefa nomeko ny fahasahina. Satria ho azy lefa voalahatra. Anosika anao fanamasina amin'ny herinandro tesy. Hosay anao anao zavatra. Tanao ohatran'ny Josefa Arimaty. Rehefa maty Jesosy, toy izay baiboly ary dia lasy Josefa sa ny teny tamin'ny Pilato manao hoe omeo any fatin'i Jesosy. Zay fahasahina zay koa même mahiresaka amina président na ministre na mpanan-karena na mpanjaka any amin'ny mpitan-dranomasina multimilliardaire ho anaty fanahinao amin'ny herinaratra. Sainao iresaka hoe zao le izy ndao anao ale ohatr'izao meo ale ohatr'izao a ndao anao le contrat ohatr'izao sy namana dia ho gaga ianao fa tsy hanilika anao izy fa ny zavatra angatanao hoy ny valiny. Mandrapatonga fianakaviana rehetra iteny manao hoe fanganao malala olona amin'ny présidence. Teneny tenao manifestation amin'ny valim-bava. Ity ny herinandro zany. Avy fandroana azafady ity ny herinandro zany. Halleluja. Mamelahy teny anao misy karazany roa ny manifestation. Misy manifestation immédiate zany hoe eo no eo. Fa misy manifestation progressive zany hoe mandeha miandalana. Ohatra manifestation immédiate ohatra ohatrany hoe immédiate ohatrany hoe marary le olona dia ivavahana. Eo no ihany tonga dia ohatra tokeo raha malemy dia mitsangana dia hitany olona rehetra mandeha. Mety ohatra hoe olona jamba tsy mahita ivavahana eo no eo mason'olona rehetra tonga dia mahita mioraka daholin'ny olona. Zay le manifestation eno eo. Fa misy ne manifestation zay progressive mandeha tsikelikely. Nisy olona anankiray nivavahan'i Jesosy anaty baiboly. Jamba izy. Dia nety nivoaka tany amin'ny tanàna izy. Dia nametrahany tanàna. Vita nivavaka dia Jesosy hoe inona ny hitanao? Dia zay mahita olona fa ohatry ny hazo mandehandeha ny fahitako azy. Ohatry ny inona izy? Zany efa manomboka mitranga le valim-bavaka. Fa sy mbola mahazo le forme, le détail amin'ny atsipriany. Tsy telekinao tsy dia tsara loatra izy raha ohatry zany.
alesaratsely ny fahitanao anahy ty ambony aty ohatry ny hazo de fetretanao ny sofiko fa ravikazo fetanao ny voloko ohatry ny hoe ravikazo kely be da be tsara ihany ianao efa mahita fa sy tena tsara raky ny tokonao izy tanao ohatry ny hoe misy vola be ny andrasanao de efa nandeha ny avance fa mbola 5% tsara ihany zay fa tsy mbola azo le forme tena tedavana mbola tsy hita hoe ity ny oriny ity ny sofiny ity ny andrina ity ny molitra io ny tendany io ny volony sorobilana hitanao am'izay ity ny détail any rehetra mahazo makafy am'izay anao alleloia no zany ndraindray tsy diso mihitsy no mivavaka fanondroany satria ina nataon'i jesosy rehefa ohatry ny hazo ny fahitana lehilahin'ny olona dia ny vavaha fanondroany tiakonao hiteny Andriamanitra avere fanondroany zay tsy haiko ny teninao ahoana tsara kasi fanondroany zay izy meoery fanondroany zay izy kasi fanondroany zay izy amin'ny anaran'i Jesosy amen tana solana mihitsy ny fatihanina fanondroany mivavaka fanondroany manao fanatitra fanondroany mankaty am-piangonana fanondroany mankataka vavaka pastera fanondroany tsy problème zany satria mety efa nanomboka nahita ianao fotry mbola tsy tena le exacta tadavinao hivavaka ho anao fanondroany am'le efa nivavahako anao satria ohatrohatry ny efa nanomboka nahita valim-bavaka ianao fa tsy mbola azonao ny détaillany le amin'ny atsipriany afahana mifaly mbola tsy azonao le paquebot anao ngezabe mbola tsy azonao le hôtel nao ngezabe mbola efa azonao le tafa mbola tsy nitsangana le banque na le secourna na le hôpital na fitazana zazakambotona efa nomboka anazy clientnao ny amin'ny vanille anao fa mbola tsy mana le vanille ray conteneur ianao mainao avy anao azafady efa nanomboka mahazo relation anao amin'ny Airtel na amin'ny Telma na tsy haiko am'ry fa mbola tsisy contrat govana mahazo mivavaka fanondroano anao andro any arivo fa miterina telekinao hitanao am'izay ny détail ny rehetrarehetra amin'ny atsipria hifalinao amin'ny terinandro te mahay ny tompo am'laza fa misy ny anareo amin'ny larobia le fotoana rovina azafady rovina azafady misy ny teny larobia la loatra fa lo talatany ana tokava aminao araky le inonao ayayayayayaya o baiboly amin'ny atsasaky ny herinandro dia mitsahatra ny fanatitra larobia amin'ity larobia ity melohany amin'ny 12 tapitra ny ranomaso rehetra tapitra ny sakrifisy tapitra ny fondoliana ny ranomaso tapitra ny fiangavinana Andriamanitra hiditra ao anaty fiadanana amin'izay ianao teneny mafy manifestation alleluia noho izany zany raha toa ka ohatrany progressive le valim-bavaka ohatrany sy tena araky le tediavinao hiverina hivavaka tsika ao anaty 3 na 10 minitra fisy dia mila mandeha amin'izay tsika ka ho ia hoe misy manifestation ieno eo fa misy manifestation mandeha tsikelikely ka amin'ny fotoana izy mandeha tsikelikely ilaina no mivavaka fanondroany mahinao tsara avy anao zavady ilaina manao fanatitra fanondroany ilaina ny fadihanina fanondroany mba hatonga ilay izy hipotra amin'ny détaillany exacta le tediavanao azy ka ho ia hoe misy aminareo reto mety tsy vola ny andrasanao fa ositra matoa ny teny hoe famanina ny ositra fotsiny ilainao na hoe fahendrena fotsiny fa tokony ila vola ianao satria ny olona tsy mino mihitsy fa voaositra ianao rehefa sahirana fa fotoananao be volana dia tsy voaositra dia lazay ny olona misy ositra ianao ozy le teny le mpanofon'Andriamanitra zany anointing without money money is annoying zany hoe ny ositra tsisy vola mandreraka fa Andriamanitra sady manositra anao no mitahanao tsy maintsy reconnaître izy fa ao aminao ny tanany tompo
eny ary iroso mifanatra indray tsika mialohan'ny hifarinantsika amin'ity fotoana androany ity. Mino fa nahasody nasoanao ny tenin'Andriamanitra. Tadio fa ny fanatra tsy akory hoe karaha mampitoroteny na hoe solon-javatra hafa, fa ny fanatra dia finoanao izay lazain'Andriamanitra dia mamafy amin'izay lazain'Andriamanitra ianao. Tsy hoe adidy atao am-piangonana ny fanatitra, fa noho ny finoanao ny tenin'Andriamanitra fa izay hafafin'ny olona dia hojinjainy, izay manome, izay mamafy dia hijinja, dia izay no mahatonga anao mamafy. Mety betsaka angamba ny olona mety hoe tsy resy lahatra amin'ny fanomezana na manan-kina mihitsy aza ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Mamela hiteny anao, tsy mampanankaren'Andriamanitra ny fanomezantsika, tsy mampitombo ny arenany, ary na tsy manome aza ny olona anankiray, tsy mampahatra an'Andriamanitra. An Jehova ny lanitra sy ny tany, zao rehetra zao sy ny olona eo aminy. Tsy Andriamanitra mihitsy no dia hangataka amintsika zavatra, fa isika aza no mila ny avy amin'Andriamanitra. Tadio tsara zao zavatra zao, matoa ny olona anankiray lasa kamo na malaina hanomeo an'Andriamanitra na mafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia satria nitsahatra nino izy ny tenin'Andriamanitra, ny fampanantenan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra sy ny fahaiza-manaon'Andriamanitra. Alefa sara-tsaina ngely tenin'Andriamanitra izay milaza manao hoe Andriamanitra mahay manao mihoatra noho izay verintsika sy angatahantsika. Tonga amin'ny tenin'i Paoly manao hoe manana ny ampy izy sady feno rehefa nampitondrainareo ilay fanomezana avy amin'ny Epafrodito. Dia izay ka Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny habeny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy rehefa tsara ny zavatra izany. Amin'ny fotoana izany ny olona anankiray mamafy, manome ho an'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia Andriamanitra mihitsy no hanome izay rehetra tokony ho azy araka ny habeny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa amin'ny fotoana ny olona anankiray tsy mino an'izany intsony, tsy manantena an'izany intsony, fa manomboka manao kajy izy hoe ka raha mbola ialany tenga ny volako dia tsy manana intsony raha mbola nesorona an'izao inona indray izao. Fa ianao ve fa mba niresaka tamin'ny mpambolika amin'ny teny hoe raha nasoranao io voanao io afafiny tambary dia mety tsy manana votsony ianao, mety tsy manana hankoana intsony ianao dia ime aminao izy ka hiteny hoe ka ny antony mahafazako ny tambary dia vao may hitombo dia hanina vondry amin'ny manaraka. Satria izy mino. Mety tsy mino akory azy izy fefa mandeha lojika amin'izany. Manao na lavitra zasy ianao, tsy afaka ino ve isika zay lazain'Andriamanitra? Moa ve efa nanomboka matahotra isika, tsy mino isika, misalasala isika, fa Andriamanitra rehefa miteny dia ho ataony amintsika zay lazainy. Andriamanitra tsy olombelona ka handainga, na zanak'olombelona ka hamitaka. Fa matoa isika lasa malaina hanome dia satria isika efa manomboka mihisatra, malaina, efa tsy dia satsony mino zay lazain'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana mbola afaka mino isika zay tenen'ny Tompo amintsika dia tsy mampatahotra antsika mihitsy ny hanome an'Andriamanitra na inona ho takian'Andriamanitra. Jereo i Abrahama navita nafo ny zana lahatokana mihitsy azy. Efa 520 taona ny andrasan'ny zaza, izay izy vao nahazo. Le tena tia indrindra fa tsy nampaninina azy no nanome any Isaka ho an'Andriamanitra satria izy nino fa hain'Andriamanitra ny manangana ny maty. Dia tahaka izay ihany koa, raha toa ianao ka afaka mino, mety iny angamba sisany an-tananao, mety manana mbola mihoatra noho iny koa nefa ianao, fa tsy fantatra izay fandresendahatra anatinao. Fa raha nio ianao samino ka hamafy, dia ho hitanao fa le Andriamanitra izay nitahany Abrahama, le nitahany Davida, le nitahany olona natoky rehetra atao anaty Baiboly, araka izay nafafinao an'Andriamanitra, izay Andriamanitra koa tsy miova ho hamarininy aminao ny teniny. Ka mampirisika anao hamafy, hanome an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Aza dia ahoana moa izany korotany resak'olona visy havanana hoe ny andro efa sarotra, mbola fanomezana zao foana, aiza intsony izany, makary makatsy. Fa iza sy ianao manana fahatokiny. Manana fahatokina. Inona moa no mahatonga ny olona miloka ohatra? Satria izy manantena mino hoe rehefa mame an'ity dia azo an'ity. Dia na dia efa misy fotoana azy efa bankorupitra izy dia mbola tsy miala eo ihany. Satria izy manantena hoe tsy maintsy azo ihany angandra androany. Dia ianao ve dia ambaka ny mpiloka izay tsy zavatra migarantira fa hoe iverina amin'ny volany. Zasy ianao manana antoka misy ny garantira ny zavatra fahafintsika dia Andriamanitra. Izy no miteny le nahazo rehetra zao, fo mbola sy tonga tetỳ an-traninao dia efa vonona ny zavatra rehetra. Ka raha izy no miteny amiksy aminao, nahoana ny atahotra ino zasy ianao? Andehantsika hamafy amin'ny Tompo, hamafy arak'ilay tenin'Andriamanitra izay niraisitsika teo.
hoy ataminao teo hoe mamafitsika arak'izay tenenin'Andriamanitra. Nandray tenin'Andriamanitra ianao teo, mamafy ianao amin'ny finoanao hoe inteny iny fa hitranga aminao tokoa izay lazain'Andriamanitra. Ka mampirisika anao hamafy androany. Reto ny lahara-tarobia azonao andefasana ny fanomezanao na fanatitra io na ny ampafolo-karenanao io na ny voadinao io sy izay fanomezana manokana tianao omen'Andriamanitra. Misy lahara-tarobia anankiefatra reto dia azonao raisina tsoratra tsara mazava. 034 81 984 83 034 81 984 83 na ny 034 85 604 04 034 85 604 04. Raha RTL indray izy dia 033 02 092 30 033 02 092 30. Raha ny Orange indray dia ny 032 97 096 84. Averiko fandroany 032 97 096 84. Afaka mandefa ny fanatrana ny fanomezanao ianao ao anatin'izany. Raha sendra sanatria ka hoe misy miteny mantso izay rehefa mandefa dia bloqué foana hoe mbola afaka adiny efatra no vao afaka mandefa ianao sy tahaka an'izany. Raisao tsoratra le numéro dia rehefa malalaka dia afaka mandefa indray ianao na androany na andrapitso fa azazonina ny voanao fa afafazo fa raha tsy mamafy tsika tsy afaka hijinja. Mahatoky Andriamanitra ary izay lazain'Andriamanitra dia hainy atao. Eny ary izay ny fotoanantsika tamin'ity androany ity hivavakantsika marina amin'ny fotoana dia hitsodrana anao raha eo misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny amin'ny fotoana rehetra nomenao anay androany, ny amin'ny fanatrehanao, ny amin'ny teninao, ny amin'ny fampanantenanao ary mino izay fa na inona nafafy ny tsirairay avy natao anatin'ny fiderana na tamin'ny vavaka izay nasandrany na ny fanatitra izay nomeny Tompo na ny amenina izay niteneniny dia ho tanterahanao zany avelanao hitranga amin'ny fiainana tsirairay avy ninona ninony rehetra dia misaotra fa ianao no mamaly ny finoany tsirairay avy araky ny tenao hoe tongava aminao arak'izay nonao. Misaotra nireny amin'ny teninao, misaotra nireny amin'ny kasikao, misaotra nireny amin'ny fanovana izay entinao aterinao anao ny voninahitra, ny fakasitrahana, ny dera sy ny fanindraindrana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofokorana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ampamirapiratra ny tavany aminao ka nome anao fiadanana. Ny sandran'Andriamanitra ahinjiny aminao ka anakisaka ny fahavalo, aretina sy ny olona ary zavatra izay mampahory anao. Anolalanao anao izy, ampalalaka ny alehanao izy. Ary na inona ilainao ny tanin'Andriamanitra amatsy anao. Hiaranao amin'ny loza izy ary tsy amelanao ho lasa rembo ny fahavalo. Tsy faly aminao ny fahavalo, tsy ampahory anao ny rafinao ary tsy ampijaly anao ny ratsy fanahy. Fa omen'Andriamanitra fiadanana manodidina anao ianao. Ampamora izay sarotra ny fiainanao Andriamanitra. Ny famindrampon'Andriamanitra hietsika ho anao isanandro ka nome anao fiadanana ary tonga anao ahita ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsy mba ho diso zava-tsoa ianao amin'ny ataonao rehetra, amin'ny alehanao rehetra. Ny fanahy masina anolo-tsainanao foana hiteny aminao ny tokony atao sy ny tsy tokony atao, ny tokony ale sy ny tsy tokony ale, ny tokony hifandraisana sy ny tsy tokony hifandraisana. Hiaranao amin'ny fandrika izy. Ary isaky ny misy longo eo anoloanao ka tady andeha hoany ianao izotra dia ny fanahy masina hiteny ity ny lalana ka izory. Tsy andefanao any izy fa hiaro ny tongotra ao tsy ho latsaka amin'izany. Ary tsy maintsy hiadrikady ianao, tsofokorana anao, mivoaka mpandraisy, mivoaka mivoninahitra ary tsy adinao anatin'ny olana. Ny tanan'ny Tompo ahery aminao isanandro, anohana anao isanandro, hitarika anao isanandro, fiadanina ho anao sy ny ankonanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.